Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Aminao mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompo faly miona aminao indray eto ampandiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny salamo 7:1 ka hatramin'ny 2:20 no anjara sakafontsika anio. Salamo 7:1 ka hatramin'ny 2:20. Alohany amakitsika izany sy andiniantsika azy dia hiara-mivavaka indray sika, angataka ny fanahy masin'Andriamanitra mba hampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra. Aoko fantatsika rehetra ry havana fa ny famoahakevitry ny teny amin'ny voalazan'ny soratra masina ao dia tsy vita amin'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany. Ary matony tompo ny laza hoe handefa aminareo ny mpananatra aho izy no hitaradalana aminareo amin'ny marina rehetra, dia mazava loatra fa raha tsy tarihiny fanahy masina isika amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra dia mety handray heviteny diso. Raha tsy zany dia tsy ho nilaina ny fanahy masina, fa satria tsy maintsy ilaina hitarika antsika ny fanahy masina, dia izany no mahatonga antsika hira mandrakariva hoe ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay. Ary noho izany hiara-mivavaka isika angataka ny fanahy masina mba hanazava amintsika indray ny tenin'Andriamanitra zao. Misaotranao zahay ry Andriamanitra rainay eo no ny fitiavanao sy ny famindramponao. Anokafanao eto anatrehanay indray ny hanim-panahy ho anay, satria tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny tena rehetra zay aloky ny vavanao. Misaotranao zahay, mideranao zahay, mankalazanao manana zany teninao zany, teninao zay anolotsainanay eo anoloan'ny zava-misy, teninao zay taradalana anay ry tompo ao, mba tsy raparapana ty aiziny zay, satria ny aizina manarona ny tany, ny aizim-pito manarona ny firenena, nefa ny teninao no fanilo ny tongotra izy fanazavana ny lalanay. Mitenenary ry fanahy masino fa miaino anao zahay. Amen. Salamo 7:1 ka hatramin'ny 2:20. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Ry Andriamanitra fiderako aza manginy anao, fa ny soka-bava ny ratsy fanahy sy ny mpamitaka amely ahy. Ny teny ato amin'ny lela mandaingy izy, teny fakahalalana no nandidinany ahy, ary ny ady tamiko tsy eo an-tsehoany izy. Ny fitiavako dia ny valiany fandrafiana, fa izaho kosa dia mivavaka. Ny soa nataoko no valiany ratsy, ary ny fitiavako no valiany fankahalana. Anendreo olona ratsy fanahy hanapaka azy, ary aoka izy mpanohitra hitsangana eo ankavanany. Raha ho tsarainy izy dia aoka ho meloka, ary aoka ny fivavahany ho tonga fahotana. Aoka ho vitsy ny androny, ary aoka ho lasa n'olo-kafa ny anjara raharahany. Aoka ho kamboto ny zanany, ary aoka ho mpitondra tena ny vadiny. Aoka irenireny mangataka ny zanany, avitra ny trano ny efa rava izy. Aoka ny mpampanana vola hamandrika izay rehetra nanany, ary aoka ny olo-kafa hifoka ny vokatry ny asany. Aoka tsy haharitra hamindra fo aminy, na hiantra ny zanany kamboty. Aoka ho fongotra ny taranany, ary aoka ho vonoina amin'ny taranaka mandimby ny anarany. Aoka ho tsarovany Jehovah ny elo-drainy, ary aoka tsy ho vonoina ny elo-dreniny. Aoka ho anatrehan'i Jehovah Andriamanitra mandrakariva izany, ary ho foanany tsy eo ambonin'ny tany ny eny fahatsarovana azy. Satria tsy mba nahatsiaro amindra fo izy, fa nanenjika ny oro sy ny malahelo, ary nireraka po mba hahafaty azy. Ty ozony izy ka nanody azy zany, tsy ti indra fo izy ka nanalavitra azy zany.
mitafiozona tahaka ny lambany izy, ka niditra teo kibony tahaka ny rano zany, ary tao amin'ny taolany tahaka ny diloilo. Dia aoka ho tahaka ny lamba hitafiny izany ary ho fisikinana isikinany mandrakariva. Izany no amalena avy amin'i Jehova ho amin'ny mpanohitra ahy, dia izay manendrikendrika ahy. Enavindray ny fahamarinana zay ho tsoatsika indray amin'izay tenin'Andriamanitra vao novakitsika teo ry havana. Ny fahamarinana voalohany dia ny hoe efa nisy hatramin'ny ela ny olon-dratsy manenjika ny olo-marina. Efa nisy hatramin'ny ela ny olon-dratsy mpanenjika ny olo-marina, mpamadika fitiavana, manambara ny faharatsiany ny fon'olombelona. Izao salamo izao dia efa any amin'ny 3,000 taona tany ho any nanoratana azy, nefa dia mbola hitantsika mandraka androany izany zava-misy izany. Fa inona moa ilay zava-misy? Reo ratsy fanahy nanodidina ny Davida. Inona no ataon'ireo ratsy fanahy reo? Nisokabava ny ratsy fanahy ozy sy ny mpamitaka amely ahy. Nyteny tamin'ny lela mandainga izy, teny fankahalana ny nanadodinany any Davida. Niady tamiko tsehontsehoany izy ho izy, ny fitiavako ny valiany fandrafiana, ary ny soa nataoko azy no valiany ratsy, ny fitiavako no valiany fankahalana. Izany no hitan'ny Davida teo amin'ny fiainany. Davida nefa nanao ahoana Davida? Ny Samuela voalohany 5:12 no nanambaran'Andriamanitra hoe mpanjaka voafidin'ny foko anie Davida. Ary ny Salamo 7:7 dia nolazain'Andriamanitra hoe nalaika avy tany ambala anondry anie izy. Ny mpanjaka voalohany 5:4 dia voasoratra fa nanao zay mahitsy teo anatrehan'i Jehovah izy, afatsy ny tamin'ny Oriaotita irery ihany, izay ihany mba fahotana hita teo amin'ny Davida. Ary miasan'ny apôstôly 7:12 no nanambaran'Andriamanitra fa lehilahy araka ny fony tokoa hanao ny sitrapony Davida. Raha izany no izy ry havana, dia tokony tsy hisy olona mihitsy any hakahalan'i Davida. Izany ny fomba fiainan'i Davida, olona natahotra an'Andriamanitra, ary hitan'Andriamanitra hoe ny fony dia fo, efa tena Andriamanitra mihitsy no nanome azy zany fo zany. Nefa dia izao ihany mbola hita, nankahalain'ny olon-dratsy izy, nendrikendreny izy, novaliany ratsy ny fitiavany, novaliany fankahalana ny fitiavany, novaliany fandrafiana. Izany no natao an'i Davida. Aty aoriana nefa hitantsika miariary koa fa na Jesosy tompo azany, raha teto amin'izao tontolo zao izy, inona moa ny zava-dratsy nataony? Nefa inona ny nefarany ny fiainan'ny maha-olombelona azy? Fankahalana sy fanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Mahalasa eritreritra ry havana, ary mbola izany mandraka androany ny zavatra hitanao. Mba miezaka ery ianao manao ny fahamarina, fa mbola misy foana olona miteny ratsy ianao, manao an'izao manao an'izao. Soa ihany, fa misy modely efa hitatsika teo aloha,
ahatonga antsika tsy ho taitra na dia mandeha amin'ny fahamarinana azy ianao ka enjehin'ny olona tsy taitra intsony ianao satria Davida efa nataon'izany, Jesosy efa nataon'izany. Ary Jesosy koa efa nanambara izy indrindraindrindra noho ny fanarahana ho azy hoy izy hoe raha nanenjika izy dia hanenjika anareo izy. Sambatra ianareo raha ratsy ny olona sy enjehiny ary asian'izay tena ratsy rehetra itenena ny lainga ianareo noho ny amiko mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-potianareo any an-danitra. Matio 5:1-10. Koa zagagary ianao havako raha mina dia miaina miaraka amin'i Jesosy ianao ka mandeha amin'ny fahamarinana ianao ka enjehin'ny olona ianao. Misy mpanaratsy manaratsy ianao, misy olona mitena ratsy ianao, zavatra tsy nataonao dia lazainy fa nataonao etsetretsetra. Zavatra nitranga tamin'i Davida anie zany, niainan'i Jesosy anie zany, ary efa nampiomanina ny amin'izany sika. Ho avy aza ny andro hoy Jesosy Tompo ka ataon'ny olona fa manao fanatitra aon'Andriamanitra izy raha mamono anareo zay mahafo ny ainy no ny amiko no azo zany ho Jesosy. Ary zany ny tombontsoa antsika zay miara mandeha amin'i Jesosy, manana ny Kristy velona ao anatiny, ka na dia hiara-ny fanenjehana mafy tahaka ny nahazo an'i Jesosy azy ianao, la Kristy velona ao anatinao dia manome anao ilay fiadanana anambarany hoe tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo. Ny fahamarinana anankiray manaraka raha ohatra ka Davida nijerentsika dia tsy hoe dia nienaina fotsiny amin'izao Davida, fa izao nitondram-bavaka ny zavatra nanjo azy izy, nitondram-bavaka ny zavatra nanjo azy izy. Izao mihitsy ny teniny hoe izaho kosa dia mivavaka izy. Areto ry havana dia tsara ny manambara ny fomba fivavaky Davida. Misy fahamarinana anankiray fantatry Davida, ovakitsika ange zay fahamarinana anankiray zay fantatry Davida zay ao amin'ny Samuela 1:4-20, zavatra nampiarany teo amin'ny fiainany manko zany, fahamarinana fantany ary dia nampiarany teo amin'ny fiainany. Samuela 1:4, 7-20. Hoy izy tamin'ny olony, sanatry amiko eo anatrehan'i Jehova raha hanao zany zavatra izany amin'ny tompoko zay voaositry Jehova ka haninjitra ny tanako aminy fa voaositry Jehova izy. Fa moa raha misy olona mahazo ny fahavalony avelany andeso amatsara va izy, koa ho valiany Jehova soa anie ianao noho ny nataonao tamiko androany. Ary indro fantatro fa ho mpanjaka tokoa ianao, ary ny fanjakan'i Israely ho toafatoetra tsara eo an-tananao. Fa inona moa ny zavatra nisy tamin'io fotoan'io ry havana? Inona ny nahatonga ny Davida hoe sanatry amiko raha hanao zany zavatra zany amin'ny tompoko zay voaositry Jehova ka haninjitra ny tanako aminy fa voaositry Jehova izy. Efa voaositra ho mpanjaka mihitsy Davida, saingy mbola teo Saoly mpanjaka. Zany hoe raha ny marina efa nolavon'Andriamanitra Saoly, fa Davida no efa nasainy no sorany Samuela. Tezitra noho izany anefa Saoly, koa dia nanenjika ny Davida izy ary nitady zay amonona ny Davida. Nisy anefa fotoana zay nanehoan'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra azy, ka ilay Davida zay nenjehina ny tediavina ho vonoina dia afaka namono ny Saoly tao anatin'ny toromasony tamin'ny andro alina. Saingy na dia namporisika ny Davida hamaly faty aza, zany hoe hanintsitra ny tanany hamaly faty any Saoly, ireo olona niaraka taminy dia tsy nanaiky izany Davida. Sanatry amiko raha hanao zany ho izy, tsy hanao zany aho. Ny antony dia fantany, ny famalina za no amaly ho Jehova, fantany zany, ary dia tsy nety hanao zany izy, fa nivavaka nataony arak'izay hitantsika teto. Eo ry havana dia sarotra amin'ny olona ny anaiky izany. Ny zavatra tian'ny olona dia ny mamaly faty. Mbola hifankahity sika, mbola isy ny torona tsy ho azoko nga ianao. Izany ny tenin'ny olona maro
hamaly faty. Davida eto mivavaka izy eto. Izy tsy nitsangana hamaly faty fa nivavaka tamin'Andriamanitra izy hamaly faty reo olona mpanao ratsy ireo. Ary ny azo atao hoe ny famitinana izany dia reo hitatsika ireo neo aoka ho fongotra ny taranany. Mety ho azony Davida natao ny namongotra ny taranany satria mpanjaka izy. Mety ho azony natao zany. Fa tsy nanao zany izy. Fa nangataka an'Andriamanitra izy hisolo azy hamaly faty reo fahavalony reo. Izany no nataony. Mivavaka aho izy. Fantan'Andriamanitra fa tsy anahy ny fahamaliana fa anao ny fahamaliana. Ary zany lo dia marina. Vakitsika nge ny Romanina 12 hoe marina araka ny tenin'Andriamanitra zany, marina araka ny testamenta vaovao, tsy testamenta taloha ihany fa ny testamenta vaovao koa. Zao ny fahamarinana ambarany ao Romanina 12 andininy 4 ka hatramin'ny andininy 120. Vakitsika nge misaora zay manentsika anareo, misaora fahaza manozona, miaraha mifaly am'izay mifaly ary miaraha mitomany am'izay mitomany, miraisa saina, aza mihevitra zay avina vonana fa aoka mba ho zatra ny fietreny ianareo. Aza manao ny teninareo endry, aza mamaly ratsy na aminiza, miomana hanao zay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy zay iavananareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana fa voasoratra hoe ahy ny famaliana, izaho no amaly ho Jehova. Raha nona ny fahavalonao omeo aniny izy, raha magneta ety izy omeo isotroiny, raha manao zany ianao dia anamatra vainafa eo andohany. Aza mety ho resiny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Sarotro zany. Aza mamaly ratsy na aminiza. Sarotro zany. Ary tsy vitan'olombelona maha olombelona azy. Davida tena tsy sahana maly ratsy any Saoly izy, nefa satria fo araka an'Andriamanitra ny tao aminy nahavitany zany. Fa raha zay fon'olombelona fotsiny am'izao tsy mahavita izany. Ary izany inieny mahatonga an'Andriamanitra ilaza hoe meko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo mba hatonga anareo andeha araky ny lalako ary hitangana ny fitsipoka anaraka azy. Tsy vitan'olombelona amin'ny maha olombelona azy zany. Ny antsika ve araky nefa fantatra raha teo, valy faty mbola ifakahity sika, izany foana ny olona. Eto nefa ry havana dia zao fahamarena fahatelo, misy mahasamy hafa azy ny vavaky Davida ho an'ny fahavalony sy ny vavaky Jesosy ho an'ny namono azy. Samy fahavalo ihany nandidina azy reo. Zavatra hitatsika zany, neny Davida atsika eo ny hoe ny fahavalo manodidina azy, ny teny ratsy azy, nanao ny zao azy. Ary ny vavaka nataon'ny Davida hoe tena ho foana mihitsy, ho fongotra ny taranaka ireo fahavalo mitsangana iady amitsy reo. Izany ny vavaka nataon'ny Davida. Valy faty, ho fongotra ny taranany. Ary aoka ho vonoina amin'ny taranaka mandimby ny anarany. Ho kambotiny zanany, ho lasan'ny olona ny raharaha, ny etsetreetsetra. Izany no vavaky Davida. Tsy te hamaly izy, fa Andriamanitra no ny fahafantarany hoe an'Andriamanitra ny famaliana dia tsy te hitsangana hamana izy fa ngamba. Raha tsy nisy ny tenin'Andriamanitra hoe ahy ny famaliana, zaho no hamaly ho Jehova, dia angamba naripany daholo ireo olona ireo. Fa neny Jesosy kosa, Luka 7:24-30, raiko mamelany elony fa tsy fantany zay ataony. Ary Jesosy tompo raha nanao zany izy, dia izy ihany nefa nanambara, mivavaho n'izay manenjika anareo, misaora fahaza-manozina, nampanoratiny mihitsy tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly zany tamin'ny Romanina. Stefanina ihany koa torahan'ny olona vato ilay martyra voalohany. Asan'ny apôstôly 7:9-10. Ao nanivavaka nataony teo am-pialanaina, Tompo, aza tao elony ny izao taizao.
de ho ihany paoly raha nanoratra izy raha nona ny fahavalonao meo anina izy raha mangetaheta izy omeo isotrony raha manao zany ianao hanambatra vainafy eo andohany aza mety ho resiny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy ny vavaky Jesosy ve raha io mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony ny fahaizana mamela elo kariavana tsy vitanao amin'ny maha olombelona anao zany tsy vitanao amin'ny maha olombelona anao zany ary zany ny mahamarina ny tenin' Jesosy hoe raha misaraka amiko ianao tsy mahay manao na inona na inona de fa zao ve nataony ahy inona ny tsy natao an' Jesosy na lamba raka nororana no satroany tsilo no kapohina na boridana izany ineny natao an' Jesosy nefa reo olona nanao azy izany no ny vavahany hoe raha io mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony de ho zay ngambo ianao mieritreritra hoe zany aloha pasteur de tsy mba ho vitako mihitsy zany ka eny ekena nefa marina zany tsy vitanao ane zany raha ianao tsy vitanao zany fa rehefa men'ny tompo anao ny fo vaovao sy fanahy vaovao de vity zany nisy nahavity zany ve io hitantsika Stefanina nitoraham-bato ane izy inona nefa ny nataony nitory an' Jesosy vaomby tamin'ny hazo fijaliana ny nataony nijoro vavolombelony famonjeny Kristy ny nataony tsy nisy ratsy nataony am'izany nankantony tenin' Jesosy izy hoe ianareo ny vavolombeloko de io izy nitoraham-bato io kanefa tompo aza tao elony ane zaoto zao izany ny vavaky izay nataony ka eto ary havana de aza makatahaka ny vavaky Davida amin'ny teny frantsay moa io salamo io de atao hoe psaume d'imprécation zany hoe salamo fangataham-bary faty fa tsy zany ny an' Jesosy tsy mba anjara atsika ny mangataka famaliana faty fa mangataka famelan-keloka no anjara atsika izany ny testamenta vaovao ary moa tsy zany ve ny nampianariny vavaka nampianariny tompo hoe mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay raha vao manao iny vavaka iny ianao kanefa tsy mbola mamela eloka zay olona nanao ratsy taminao de milaza aminao aho fa ohatrany mandainga ane zany raha mangataka famelan-keloka isika matoa Jesosy na hoe mamelany elokay de hoy izy hoe tahaka ny namelanay zay nanao meloka taminay ka raha misy olona nananao alahelo ambaran'ny tompony hoe na mitondra ny fanatitra ao azy ianao ka eo no hitanao fa misy olona mahanalahelo aminao de ataovy aloha zay havananao am'izany ataovy aloha esory aloha ny alahelo ao anatinao ao fa raha mitahery eloka ao am-po ianao de tsy iaino anao ny tompo ary mahatonga atsika handiny tenany amin'izany handiny tenany amin'ny hoe raha mivavaka tokoa manko ahy zany de mbola hitahiry lolo-po amin'ny ranona sy ranona ve aho ianina neka efa nana ratsy abe loatra ianina efa nanao atahaka an'izao sy tahaka an'izao hoe ianina efa tena tsy ndraraha mihitsy ary zay zavatra nataony ahy zay de ho ny sasany hoe tsy adiniko mandramaty zay ny ratsy nataony ahy raha izany mono ataon'i Jesosy ho manao ahoana isika raha ny fahotana vitatsika ny tsy navelany zany raha ny ditry ny fotsika nanalavitra azy ny tsy navelany zany de inona no efa rano ny fiainantsika ary izany ny mahatonga atsika hoe marina fa tsy antsika ny mamaly fa n'Andriamanitra nefa ny angatahantsika de izao mamindraha fo tompo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony lalan-kafa ny lalana tokony izorantsika am'izao fiainana zao fa tsy tahaka ny fiainana zao tontolo zao miova amin'ny fanavoazana ny saina ho ny tenin'Andriamanitra hifanaraka amin'ny tenin'ny Jesosy tompo ka na manana alahelo amin'olona azy ianao no ny ratsy ataony taminao mamelany elony raha eo fa tsy fantan'izay ataony izany no tokony vavaka ao ho an'izany olona manao ratsy ianao zany reo ary ny fahamarinana raisitsika androany efa nisy hatramin'ny ela ny olon-dratsy manodidina ny olo-marina azagaga ianao raha misy zany na de mandeha amin'ny fahamarinana ianao ka manodidina anao ny olon-dratsy manao zao teny mahatezitra sy manao zay fanalana baraka anao rehetrarehetra zao azagagany am'izany ianao fa izany ny fon'olombelona fa izao ento ambavaka izy reny
ka aza manao tahaka ny vavaky davida nefa ka mitady valy faty ho azy fa manaova tahaka ny vavaky jesosy hoe raha io mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Raha manao zany ianao hanambatra vainafy eo andohany ho ny voasoratra enganie ka ho feno kristianina mahay mamela eloka ny tanitsika dia amela eloka ny Madagasikara Andriamanitra ka hanandratra azy ho no sambatra fa izany raha telo hitahitatsika ho an'Andriamanitra ny eny voninahitra hivavaka isika. Endre ny fitiavanao Andriamanitro, ahitanay zavatra mahafinaritra mandrakariva ny teninao, ahitanay modely anay tahaka ary ahitanay koa tokony tsy ataonay ampio izay mba hanana fota aminay ka hiandry anao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra nefa koa hahay mangataka famelan-keloka ho an'izay rehetra mitsangana ho fahavalonay amin'ny anaranao Jesosy io nanaovanay izany vavaka izany. Amen.